tenin'andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Misaotra n'Andriamanitra isika riavana mbola mampiona antsika indray amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana ity. Ary dia mirary indrindra ny fahasoavan'ny tompo ampitombony ho amintsika tsirairay avy. Raha ny loha hevi-dehibe noraisintsika mandravo ny herinandro ity ny hoe ny fanjakana ankasitran'Andriamanitra dia omena hodinitsika kosa amin'ity andro alakamisy 12 novambra ity ny hoe Jesosy Kristy tompo manapaka ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy tompo manapaka ny zavatra rehetra. Mialoha ny tarenana saitsika makafaka ny vodivato-kevitra tandrify ny zanadvoa hevitra voalaza ho amin'ity andro ity dia mamela anay raha sitrakareo hamaly ny iray amin'ireo fangatahana fanampahana izay tonga eto aminay. Raha sitrapon'ny tompo dia ho toizitsika izany amin'ny andro famaranana ity herinandro ity. Ny fangatahana fanampahana dia ny hoe nahoana marina moa no mandray andraikitra ny amin'ny firenenany ny mpino. Satria omaly dia nijerentsika teto ny amin'ny hoe ny olo-pirenena manana didy amin'ny firenena. Inona ny foto-kevitra iorenana amin'ny mampino amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny firenena ary amin'ny fomba manahoana izany. Ny valiny azo omena dia izao mandray andraikitra ny mpino satria misy antony lehibe telo. Voalohany, notendren'Andriamanitra izy ho vavolombelona ny fahamarinana dia ny fahamarinana ny filazantsara. Herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino, Romanina 8:9 dia izy ho vavolombelona afaka izara ny finoana ho famonjena. Ny antony faharoa, natsangan'Andriamanitra ny mino ho vato velona sy trano fanahy. Araka ny Petera 1:2-5 dia fanjakam-pisorona natao hivavaka ho an'ny firenena araka ny Apokalipsy 1:5 asan'Andriamanitra izany. Io ilay nolazaintsika teto hoe misy trosa tsy voalohan'ity firenena ity amin'Andriamanitra dia ny fifonana sy ny fibebahana ho an'ny firenena izay ataon'ny mino mba hisy ny famelan'Andriamanitra ny helony sy ny fanasitranana ny feriny ary ny fanavotana azy tanteraka araka ny tantara faharoa 7:4. Ny antony fahatelo izay andraisan'ny mino andraikitra eo amin'ny fiainan'ny fireneny dia satria izy no nofidian'Andriamanitra ho antoka tonga fitahiana ho an'ny firenena manontolo araky ny teny izay nataon'ny tompo tamin'ny Jakoba na Israely fa izay manao hoe aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambony ny tany araka ny Genesis 20:4. Asan'Andriamanitra avokoa izany izay misy ny ivony sady fotom-piorenany. Ahoana ny amin'izany? Ny asan'Andriamanitra rehetra izay mety ho sahan'ny mino arak'izay nanendren'ny tompo azy dia miravona sy miorona eo amin'ny Jesosy Kristy tompon'ny finoana. Anefa indrindra koa tompo manapaka ny zavatra rehetra ary manapaka ny zavatra rehetra mba hanorenana sy hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izay nolazaintsika hatramin'ny voalohany hoe fanjakana ankasitrahan'Andriamanitra. Satria
fanjakana manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra dia ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiarabelona sy hampandroso ny firenena. Fa Jesosy Kristy ilay mpanjaka mahatoky sy marina sady andrin'ny fiadanana no ivony sady fotom-piorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Izy tokoa ilay voalaza ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo indro mametraka fehizoro ao ziona aho dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra araka ny Isaia 9:9. Ary izany dia araka ny teny fikasana sady faminaniana izay nampilazaina ny Isaia mpaminany 700 taona mahery mialohan'ny nahatongavan'ny Tompo tety an-tany manao hoe zazalahy no menantsika ary ny fanapahana dia eo antsorony. Isaia 7:5 tapany 4. Ao anariny amin'ny fiavian'i Jesosy. Andeha ho jerentsika izany araka izay voasoratra ao amin'ny vaky teny voalohany ao amin'ny perikiopa dia ny filazantsara Jaona 5:7 ka hatramin'ny 7:20. Izany dia milaza ny amin'ny firaisana antoky ny ray sy ny zanaka. Izay azona miteny fa asan'Andriamanitra tokoa ny asan'i Jesosy ary izany asa izany no maneho sy manamarina fa Andriamanitra tokoa Jesosy izay manao izany. Ny votoatin'ny teksta dia maneho reto zavatra manaraka ireto. Voalohany, ny fiankinan'ny zanaka tanteraka amin'ny ray sy ny mahiray ny asa ataony. Araka ny teny Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Eo amin'ny 7:20 amin'ny Jaona 5:5. Ny votoatin-kevi-dehibe faharoa dia ny fitiavan'ny ray ny zanaka ka tsy hanafenany aminy izay rehetra ataony, mba hanehoany zanaka izany koa eo amintsika olombelona amin'ny endrika mahagaga dia ny endrika maha-Andriamanitra azy indrindra. Vao izy fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataony ny tenany ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no hamelomany zanaka izay tiany. Amin'ny Jaona 5:20. Izany dia mba hanamarinana ny teny Jesosy manao hoe ny asa nomeny ray ahy ho vitaiko dia izany asa ataoko izany no manambara ahy fa ny rany ray ary ny ray izay naniraka ahy izy no nanambara ahy hoy Jesosy. Amin'ny Jaona 5:7 ary 7:30. Ny votoatin-kevi-dehibe fahatelo farany dia ny fanandratan'ny ray ny zanaka ho fanehoana ny maha-Andriamanitra azy ka tondroiny manokana amin'izany ny asa fananganana sy famelomana ny maty ary ny fitsarana farany sy tampony izao rehetra izao. Dia araka ny voalaza neto manao hoe fa ny ray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Jaona 5:12 sy 13. Ny vaky teny faharoa amin'ny perikiopantsika dia ny boky Isaia mpaminany amin'ny 7:5 ka hatramin'ny 9. Manantitra ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny fanambarana ny maizy azy ary ny amin'ny fiasan'ny fahefana izay nomena azy. Fanambarana roa lehibe no votoatin-kevitra azo tsoaina avy amin'ny Isaia 5:5 io dia araka izao manaraka izao. Ny voalohany dia ny fanambarana ny toetra maha-Andriamanitra ny Tompo izay tsy tovizan'ny olombelona niza aminy. Dia araka ny nampilazaina ny mpaminany Isaia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no mena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina na mpanolo-tsaina mahagaga. Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andriny fiadanana. Dia ray ny mandrakizay tokoa izy izay midika fa eo am-pelantanany ny fotoana sy ny tantara satria ny fanambarana nomenany Isaia dia efa tany amin'ny maherin'ny 700 taona hotsika mialohan'ny fahatongavan'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Ny faharoa
ny amin'ny fanambarana, dia ny fanambarana ny amin'ny fiasan'ny fahefana zay ny mena ny tompo, dia fahefana mandresy ny fahafatesana ka mitondra aina sy famelombelomana, ary indrindra fahefana miasa hampiavana antsika amin'Andriamanitra. Izany no fanjakam-pahasoavana zay entiny araka ny voasoratra hoe: ny andro so ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'ny Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Izy moa isika riavana no tsy maniry fanjakana sy firenena zay hanjakan'ny rariny, hanjakan'ny hitsiny, indrindra amin'ny tany zay rakotry ny aizany sy fahamarinana. So fa tsy nofinofina fampandriana drisa no ilazany ten'Andriamanitra amintsika izany teny zany, fa izy mihitsy no mametoky sy antoka ny amin'ny fahamarinan'ny teniny ka manao hoe: ny fahasari-piaron'i Jehovah tompony maro no hatanteraka izany. Amin'ny Isaia 5:9 dia toy ny teny fianianana no ataony amin'izany, satria fahasari-piaron'ny fitiavany ny olony sy fitandrovany voninahiny raha teo mahatonga azy ho sari-piaro, ho sarotiny, ary hitandro tokoa ny fahatanterahany teniny. Tanteraka ny fikasan'Andriamanitra satria efa nomeny ray an' Jesosy ny fahefana hanapaka ny zavatra rehetra, dia ny fahefana haneho ny Andriamanitra tompo azy, Andriamanitra eo amin'ny olony, Andriamanitra momba ny olony, ary Andriamanitra vonina hamonjy ny olony sy ny firenena. Ary rehefa zany dia miasa tokoa izy amin'ny zavatra rehetra, hahatonga an' Jesosy hiteny tamin'ny mpianany zay mbola hitany fa sako-diavatra nanao hoe: mino ahy noho ny asa ihany aza, fa Andriamanitra miasa mandrakariva ka iza moa no asakana. Asa lehibe indrindra no nataony fanehoana ny Andriamanitra azy, dia nazava indrindra fa ny fitsanganany tenany tamaty, ary miaraka amin'izany ny fahefany anangana azy amin'ny fahafatesana. Izany no antony nanomezana azy ny fahefana. Olona iza na hery iza na fahefana iza no mahavidy zany hoe mitsangana amin'ny maty ary manangana amin'ny maty. Fa efa nomenan'i Jesosy tokoa ny fanalahidin'ny fiainana sy ny fahafatesana, koa zay rehetra manatona azy ka mino ny anarany dia isehony ary ampahafantariny maizy azy, dia Andriamanitra tompo naharo zao rehetra zao ary mamelony izao rehetra izao. Fa hoy Jesosy: ny raiky io no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra, fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho any zao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo ô, omeo anay mandrakarivo zany mofo zany. Hoy Jesosy taminy: izaho mofonaina izay manatona ahy tsy mba honoana, ary zay mino ahy tsy mba hangetaeta intsony. Jaona 4:2 ka hatramin'ny 4:3. Andeha ry havana ho fehezina izao dinika mikasika mahatompo manapaka ny zavatra rehetra an'i Jesosy Kristy izao. Efa nomenao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, araka Matteo 7:20, ary dia manana fahefana tokoa izy hamonjy sy havery, araka ny teny Jakoba apôstôly amin'ny Jakoba 4:12 io, saingy sarobidy amin'ny ny fanahy iray ka isairanany, araka ny teny manao hoe: fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, Mika 10:12 zany. Ho amin'izany dia tsy mangina ny vavaka zay ataon'i Jesosy ho an'ny mpanota tsirairay sy ho an'ny firenena zay nividiny toa ity firenentsika ity. Da ny tenena manao hoe: ray ô, tonga ny fotoana mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Jaona 7:1-7. Dia mivavaka tokoa isika ry havana mba ho tonga ho amin'izany fahalalanan'Andriamanitra tokana sady marina zany isika sy ny firenentsika, fa sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho andriamaniny. Ho voninahitr'Andriamanitra izay mpiasa mpamelona ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Amen.
ny tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.